Manolotra ny arahaba tompoko mikasika ilay fatrany ratsy na ratsika maso akaiky tato amin'ny ranomasombe indiana dia mety hisy fivoarany ihany izy io amin'ity herinandro ity. Raha ny vinavina izay natao anefa dia hivoatra manalavitra atsika izy ary tsy hakasika atsika ihany koa. Ny tena misongadina izao dia ilay fikorontanana misy indray ato amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ary vinavinaina amin'ny rotsakorana betsaka any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara manomboka amin'ny alarobia na alakamisy ho avy izao. Entanina sahady zany isika ponina any amin'ny ilany andrefan'ny nosy iny mba mailo sy hiomana avy hatrany any amin'izay mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana izay. Entanina ihany koa isika mba anaraka tsakany sandavany ny toromarika izay omeny ny manam-pahefana eny fotony eny. Ho an'ny mpiandrika any amin'ny morontsiraka atsimon'ny nosy ihany koa noho ny fisian'ity rindrin-drahona ity dia anonja be na aherin'ny ranomasina noho ny fisian'ny alin-drano vaventy mety ho tafiakatra hatramin'ny 3 ka hatramin'ny 3 metatra sasany mihitsy zay. Etsekilan'izay moa dia andrivotra ihany koa ny andro any amin'iny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara iny. Mila mitandrina fatratra zany sika na tsy mivoaka mendrika mihitsy aloha satria mety hitera-dozy zany. Ny mandrafitra ny toetry ny andro any amin'ny faritra avaratry Madagasikara moa dia mbola ilay ZC tena ny zone de convergence intertropicale hatrany. Arak'izany ara dia mitohy hatrany ny oram-pahavaratra aty amin'ny faritra avaratra andrefana sy avaratry Madagasikara. Atmosfera tsy maty-toerana kosa no mamaritra ny toetry ny andro any amin'ny faritra sisa rehetra. Raha ny vina ny toetry ny andro amin'ny rampitso zao dia azo oram-baratra ny aty amin'ny morontsiraka ny faritra Sofia, Boeny ary Melaky. Azo orana tandrifin-drano mety arahan-kotroka ihany koa indraindray ny aty amin'ny faritry Menabe. Isy tandrifin-drahona andalo ihany ny voamaraina any amin'ny manodidina ny Sainte Maria sy ny morontsiraka ny faritra Analanjorofo, torak'izay ihany koa morontsiraka amin'ny faritra Anosy sy Androy. Ny faritra sisa rehetra moa dia vinavinaina andrahoana vitsy na ibalika be mihitsy ingabe masoandro. Raha ny vinany toetry ny andro ny tolakandro kosa indray ary dia ho maina aloha amin'ny ankapobeny mety hiverina andrahoana zany moa ny takarivana mialina aty amin'ny faritra Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy-Fitovinany, Alaotra Mangoro, Analamanga, Itasy ary ny ilana Atsinanan'ny Vakinakaratra. Andrahoana mety arahana tandrifin-drahona indraindray ny aty amin'ny manodidina Matsiatrambony, Iorombe, Anosy ary Androy. Ny faritra sisa rehetra moa dia miandrandra oram-baratra mety alohavana na arahana tafiotra avokoa. Raha ny vinan'ny maripana rampitso zao dia manodidina amin'ny 2-3 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara, torak'izay ihany koa aty amin'ny ilany Atsinanana sy ny faritra avaratra andrefana 20 ka hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny afovoantany. Raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny talata kosa indray ary dia azo oram-baratra hatrany ny aty amin'ny faritra avaratra andrefana ary ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Isy tandrifin-drahona andalo indraindray ny aty amin'ny manodidina Vakinakaratra, Alaotra ary Analanjorofo. Ny faritra sisa rehetra kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny maripana ny talata izay zao dia isy fiakarany miandalana ny maripana ambony indrindra any amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara mananky hatramin'ny 4-30 degré. Misongadina ihany koa ny fiakaran'ny maripana tsikelikely any amin'ny faritra avaratry Madagasikara iny manodidina eo amin'ny 2-30 na 3-30 degré. Ho an'ny afovoantany moa dia eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 30 degré hatrany ny maripana ambony indrindra. Andao faranantsika amin'ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alarobia ary izay vinavinaina hiverina tsikelikely indray ny oram-pahavaratra eto amin'ny afovoantany. Raha toka mijanona mbola ho maina hatrany aloha ny aty amin'ny morontsiraka Atsinanana andrahoan'izany ho an'ny Anosy sy Androy. Ny faritra sisa rehetra kosa dia miandrandra oram-baratra avokoa raha tombanana ho betsaka izay rotsakoran'izay aty amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Raha ny vinan'ny maripana amin'ny alarobia izay zao dia manodidina amin'ny 4-30 degré hatrany aty amin'ny tany atsimon'ny Madagasikara, 20 ka hatramin'ny 7-20 degré kosa ho an'ny afovoantany. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy ety mety eo Madagasikara dia mirary sahady herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.